OPA zany dia programmana fampiofanana na kotrina ihany koa fiantsonana azy ho an'ny tovovavy sy ny vehivavy malagasy any amin'ny faritra indrindrindra dia manomboka moa zany tsika amin'ny faritra Analamanga. IOP io dia mizara fazy maromaro fa ny ohatra ny ainantsika androany sy omaly zao dia tena hoe mampiakatra ny fahatokisan-tenan'ireo vehivavy ireo mba hoe ireo vehivavy ireo koa dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny maha-olona aloha ara-ekonomika sy ara-tsosialy ny firenena anankiray zany hoe Madagasikara zany zay le izy ary ny tanjona zany dia tena izay mihitsy hoe mampiakatra an'le fahafahan'ireo vehivavy ireo mahavita zavatra sy mahatratra ny tanjona mety hananany. Amin'izao andiany voalohany izao dia vehivavy 300 ahitana ny fikambanany vadin'ireo mpitandro filaminana toy ny Fivami, Fivapova, Fivaza sy ireo vehivavy maro izay nianjady ny herisetra teto amin'ny faritra Analamanga no nisantatra ny fampiofanana. Natolotra tamiko ny fandaharana saopa dia tsy nisalasala mihitsy aho nandray anjara satria foto-kevitra tena raikitra tao boko ny fanohanana ny vehivavy malagasy. Teniko ombieny ny hoe resy lahatra aho fa mahay ary mahavita zavatra ny vehivavy. Ananantsika avokoa ny singa sy fepetra rehetra anovanany ho avy ny zazavavy sy ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ho an'ity fiofanana andiany voalohany ity dia nisafidiana manokana ireo fikambanany vadin'ny mpitandro filaminana Fivami, Fivapova, Fivaza ary koa ianareo vehivavy izay ianjandiny herisetra. Tsapako ny herim-po sy fikirizanareo. Misy taminareo izay niaran'ny herisetra no voatery nangina. Misy taminareo izay nitsahana ny zono ary niaina tanaty fangerifiriana ka lasa tsy nahatoko tena mihitsy aza. Ianareo vadin'ny mpitandro ny filaminana kosa dia fatandro tsara ny avetsatry ny adidy iantsoroanareo ao atokantrano satria isika vehivavy tokoa no andran'ny fianakaviana. Ity fiofanana ity dia fitaovana sarobidy entinareo miverina mame sy manarina ny fiainana ary manatsara ny ho avy. Ho lasa vehivavy maleo tena sy ohatra tsara ho amin'ny fiarahamonina. Mankasitraka feno ny anikasoroa aho amin'ny fametrahana fitokisana tamiko ho reny pia izao fiofanana izao. Misaotra anareo mpampiofana tsirairay avy izay mandrindra ity tetikasa miavaka ity. Finiavana lehibe no nentinareo mitondra ny amin'ny fiovan'ny toe-tsaina ananganana fiarahamonina mafiorina izay miray hina. Ry vehivavy namako, ianareo tsirairay avy izay nilofo tamin'ity fiofanana ity dia samy mpandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekaren'ny firenentsika. Misy fanontaniana mipetraka teo hoe ino nataonao manomboka androany. Nenahy tsy manomboka androany fa efatra amin'izay ny tato anatiko. Manamafy ny fahavononako, hanohana ireo vehivavy miandrandra ary tena vonona ho an'ny fampandrosoana ny tenako. Adidy sy andraikitra iantsoantsika tsirairay avy ny manatsara ny ho avintsika. Ary rehefa mifanohana isika vehivavy sy ny lehilahy dia mitondra anjara biriky hanorenana ho avy mamiratra ho an'ny firenena. Koa andao isika ifampisintona miakatra, ifanohana ary hiaraka norina tontolo izay ahafahan'ny vehivavy tsirairay avy manatanteraka ny nofinofiny. Notolorana taratasy fanamarinana ireto mpiofana ireto tao aorian'ny roa andro nanaovana izay fiofanana izay.